Arovina kunuena getaeta Ni mantra ni madinika rehetra Reno sitraky ny ray mba isehoako Sambatra izay manome sakafo azy ito Fa ora isineo anilany Sambatra izay manome sakafo azy ito Fa ora isineo anilany Tsy hitanay narary anao Na nipiatra velively tany amponja Zay narary, zay nipiatra, zay nijaly Reo no sitraky ny ray mba isehoako Sambatra izay afaka mamangy azy ito Fa ora isineo anilany Sambatra izay afaka mamangy azy taom-baovao satria ny taom-baovao fisirika ambositra manodidina fidiny koeto ny sasasasany dia manomana an'le toerana zao dia tsara be le izy satria aty anatin'le ino moa izy ity tontolo iainana maitso anak'izay izy mampiaina an'le liturgia no mamelombelona ihany koa ny empanahin'le olona hoe ao anatin'ny zavatra maitso dia ezahina misy toerana roa na telo azo nanaovana lamesa ohatran'izao dia ny marary zao ny marary ny entona ny anankarefa raha tonga izy dia mba atao ato anatin'ity sale ity ho tafoana mba hilazana hoe eo anivontsika reo sembanareo fa tsy azo kelika eto zao tsika tena ato amin'ny centre ny tsara honenana izy tia eo amin'ny fito taona na 20 taona lasa io nanomboana an'izy ity ka ry trano anankiray avo izy io ny trano voalohany teto dia vetivety dia vetivety dia feno raha ny tokony izy vehivavy no raisina tato le lehilahy ny tokony miraisina mantsy lehilahy fa ny zava-misy avoaka ny fiarahamonina vehivavy no be dia dia lasa ny andro tokony vehivavy daholo voatery tsy maintsy nanao trano fanitarana anay dia ato zao hitanareo ty antotrantitra io no nataoko mba hipetrahan'ny lehilahy dia ny lehilahy marary saina zany napetraka teo fa ny vehivavy nampidirina tamin'ry trano avy rey sendra nandalo tamin'izay fotoana zay moa ny président ny assemblée nationale dia nandeha nijery tao ny lehilahy dia ontsa ny fondo izy hoe amboarana trano anao mopera fa mampalahelo ohatra mitovy amin'ny kesoa ny trano sy ny trano nakoso ny trano vitro ny tranony dia namboatra nyty anankiray ty ny président ny assemblée nationale madame Christine moa zay razana moa tamin'izay dia mbola tsy ampy dia tsy maintsy mihery satria feno koa satria ny vehivavy mitombo ihany ny miezaka aho manao amin'ny tanako manokana mihitsy ny biriky tany dia rafitra dia miezaka atao amin'iny zao moeto izy dia tohizana koa eto dia rehefa avy eo dia esorina retiko fefifefy reto dia trano kory tohizana makany dia amin'izay sady tamboho no trano kelofan'ny olona tsy manan-kelofana adala tsy manan-kelofana moa zany ohatrany tsy mety ko mosy atao ho adala fa hoe olona vao fikorotana-tsaina tsy mba manam-pelofana na hoe arian'ny fianakaviany dia raisiny dia manomboka manao tsikelikely saran'Andriamanitra saika ho tafokobozaka izy io dia ny ben'ny tanàna nambositra voalohany professeur Raphaël nandalo izy hoe azo atao bozaka fa ao fa ameko fanisy dia mahafinaritra be raha ohatran'izany fandraisana anjara na dia zavatra kely aza asa lavitra atsika raha ohatra samy mandray anjara ohatran'izay daholo toerana ty tany amin'ny voalohany toerana ngazana tsy nisy ninina fa dia inona moa izy tiako fafalahy tanimena zavatra tsy ny tena marina azy dia natahoran'ny olona be ty toerana ty satria tsisy ninina fa tsy kelikely dia hotohizana le fanovana azy ho lasa tontolo maintso zao hitatsika fito taona teoriana lasa maniry na ny letchi na ny akondro na ny manga dia hitako hoe zany le finiavana ny tena andrasan'ny ty tany ty hiova avy amintsika fa ty finiavan'ny olombelona mipetraka tena zay ny tena zava-dehibe
tsara marina fa de ny heripo nay marary ato nanao ny zavatra io fa tsy nisy hoe fanampiana fa de nanomboka tonga de nanomboka tsikelikely zao so izy lasa tontolo maintsy foatrany hoe ny ambany antsanana nany amin'ny tagnala agny nefa eto ambositra misy atsika zao ary avy eto zao atsika de mahita zareo fa rakotra ny trano ao ampadika eo kaiky eo fa hodidiny reto zavatra maintsy eto ary avy eto zao de efa tazanatsika zady misy lac de Tibériade rano izy io tsy nisy io taloha fa namboarina mba hanangonana ny rano de efa mafy tsara le fefoloha de mijanona eo le rano ny ray manontolo zao de manodidina de lasa maitsomaitsy daholo ary raha vao mahita an'io na de ny olona marary saina azy miarina ho azy ny zavatra mikorotana tao anatiny tao dikan'izay le couleur maitso sy ny fiainana ao anatin'le zavatra maitso ohatran'io tena manampy ny olombelona be de be fa raha io taningazana sy maina midofaka vovoka io mampikorota saina fa manampitondraina nianarana hoe raka de Tibériade ny antony hoe tamin'io toerana io tany amin'ny fotoan'androny Jesotany de nanao fahagagana tamin'ny alalan'ny jony fa eto indray zany tsy de hoe eto fa de trano mipetraka eto misy fahagagana tena mitranga ao tsy afaka hitanisy azy zany ohatra fotsiny hoe tsy mampiasa fanafody nefa mitaiza fotsiny nefa miarina ny aretina ny korotana atao saina le olona de mba ataoko fa na de mampomesy azy aveo lac de Tibériade misarotra ny olona hoe asa kristianina mety asa finoana no atao eto endriky ty saha antsoina hoe saha brito ty sahan'ny fiangonana de misy an'ireny le hazo efa vaventy reny fa tato ambony tato sika solasola de averina tsikelikely averina tsikelikely ary sosiany manao ezaka fa ny mampalahelo ry amin'ny farany ry zao any misy ananalabe io de tena potehan'ny olona isan'ny taona tanety fa eto valiny zay de ohatsy maintsy atao maitsomaitso mba misolo ny zavatra misy tena nalabe zay rafika zava-maitso fanatsarana ny tontolo iainana reto kafe reto zao telo taona namboleko azy de tonga de vita tsara amin'iny de taona voalohany sy ny taona faharoa fa tsy ampy fikarakarana satria be loatra ny asako ao an-trano de izy koa somary lavidavitra ety de nefa jereo fa tsy manday izy fa manome ihany nefa ny miendrika an'izy le manome zany toetra mitaraina anamiko hoe mba karakara ho afa tsarariny zao tsy misy miketiketihiko le zava-maniry midoroboka misy felany ngeda be ataoko hoe tandemy ny antony de sady manatsara ny tontolo iainana le izy no misy dikany ngeza be eo amin'ny toetrandro iainana satria io antifoudre io zany tsy manao ohatran'ny kininina na manao ohatran'ny zavatra hafa hoe misarika tonga de mikapite misarika fa izy manosika ao anatiny ao manko misy fampiasana ka izy tsy manosika varatra fa tsy ekeny mihitsy ny varatra amin'ny latsaka eo akaikiny eo de nefa koa ny mahagaga fa rehefa toerana betsaka io misy vatosoa zay eo ambany eo misy volamena na misy vatosoa ary de anay miasa io de matetika mahita inko anankiray dika fa apetsaka vatosoa na zavatra sarobidy vato sarobidy eo ambany eo ka naiza toerana betsaka ny tandemy io de dika fa misy vatosoa misy vato sarobidy eo ambany eo zay de tazonana zay io tsy nambolena io tsy nambolena io fa tsy voajanahary maniry am'izao de atao fady ny mikitiky azy satria ataon'Andriamanitra hamatarana ny harena sy ny équilibre misy am'izao tontolo zao avy eto zao anao tonga de mahatazana losa anankiray feno akondro ny manodidina ny antony de mba hamelomana ny loharano satria ny akondro mitazona rano betsaka voalohany zay fa ny faharoa sakafo ary izy isa taona tsy mijanona fa mandritry ny taona izy de mamohy ihany
akoatran'izay dia manatsara ny tontolo iainana ary mampidi-poana ho an'ny fianakaviana. Dia sarana n'Andriamanitra fa zay miezaka atao rehetrarehetrarehetra amin'ny akofo tena misy hoe dia tsy mahalany azony fa dia tsy maintsy miezaka mitondra makeny amin'ny zatoaty eny amin'ny rimopera amin'izay satria rariny sa rehetra mba manao an'ny rimopera ihany koa. Hitanao zao fa ty toerana ty sady tsy misy jiro na jirama, sady tsy misy rano, fa miezaka anay hoe tokony mahavita tena ty toerana ty dia natao alohan'ny dobo. Eto ny ankizy sady afaka manasa lamba, afaka maminjono, afaka manao zavatra rehetra ary indrindraindrindra any aoriana ty rano ty azo ampiakarina any amin'ny toerana ambony dia hivadika makany amin'ny fambolena noho izany ny rano tsy afaka makaiza fa ty ambany diaritra ny ambony dia ny ambony midina ty ambany dia mahavita tena le rano ka na tsy misy jirama aza mety ihany. Amin'ny toerana anankiray kafe telo taona ary raha karakaraina izy tena manome mihitsy dia anisany sationa zao ty kafe kely ohatran'izao fa mety hisy any amin'ny vokapoaka na telokapoakaka agnaniny zany na misy sisy misotro kafe zany fa dia hoe volena mba ho an'ny hafa. Atao tapany atsinanana ny sahatsika zao isika zany hoe aty le manakaiky ny fiangonana amboli-ponana io zao ny fiangonana FJKM amboli-ponana zao manambany endrika an'izy ity ato ampovoany ato misy ala hazo avo be fa ao ambadika an'io ao ambadika atsimo ampefanao vao misy tany tsara dia tsara fa mbola tsy voakarakara hatramin'izao zany. Dia ny aty amin'ny tapany avaratra ihany no ezahiko atao aloha ezahiko averina amin'ny laoniny sy mba ho tena miasa tsara araka ny irian'Andriamanitra amin'izy ity zany dia izay no mahatonga ahy hoe ny any aloha mbola vela fa ny aty amin'ny tapany avaratra aloha mikarakaraina. Tazananao io zao dia lavaka omanina ambolena hazo tahaka ny kafe sy ny voaloboka. Elaneny efa misy voankazo, misy voankazo tsy hoe raika daholo fa mifangarongaro aby izy rehetra, ny ampalibe, ny poivre rouge, ny rotra, ny misy maromaro izy any. Fena ny elanelany tonga dia voleko voanjobory mba hivelomana ny vita ary nanao an'io tsy hoe anay fa niarahana ananao tamin'ny kristianina ato amin'ny diocèse zareo avy any mito zao nanao an'io namboly voanjobory fa ny voankazo ny bretra sy ny nairotany nanao azy. Eto zao anao rehefa nitalavaka ray elanelany any antato maro io fa hoe natao pahitany fa fitazonana le rano dia io zao tamin'ny herinandro lasa misy rano onorana bebe dia tavela eo izy manamando ny tany ray manotoka mandritry ny taona ty tany ty mando foana. Eto zao tsika mahita toerana anankiray ty zao dia nambolena kafe tamin'ny voalohany tamin'ny 2 taona dia vita ny kafe dia asaina indray ny manelanelana ny kafe dia asiana vary fa enanelanelany ko hitanareo satria kafe mila alokaloka zay dia misy an'ireny hazo marito teferosia reny manamasaka ny tany satria azahoana zezika bebe dia telo ny tombontso mahazo ny kafe mahazo ny vary mahazo ny zezika no mbola misy hoe na ny mijery azy aza mahafinaritra zareo fa maitso dia maitso. Eto zao tsika mahita ny lalana mivoaka makany iny manomboka avy eto zao tsika mivoaka makany iny ny raha avy ny fotoana mety ahavitatsika zany hoe klinika katolika zany eto le toerana efa manana fasina azy manaraka miny any ato amin'ny ilany ato zany hoe ato ny akany tsara homena ao amin'ny ilany ao ny sisiny hôpitaly klinika. Eto zao dia misy toerana anankiray fa homanitra satria hanao lamesa amin'ny taom-baovao ny kristianina ato amin'ny ambositra manodidina ary ty izay rehefa betsaka ny olona tonga aty rehefa taom-baovao zany
ny mampirisitra izay olona te tonga ety mba manao pelerinage, manao ina fitsangatsanganana mety de mety satria mampianatra antsika zavatra be deaibe, tsy ny olombelona iray no karakaraina fa na ny tontolo iainana tena tsara le tsara.